za tsy narina fa nisy olona lehibe anankiray eny naniry ilatsaka amin'ny anarany tokony fitondrany fa tsy tafiditra izy de nandeha izy indépendant tao anatin'ilay izy de izany hoe nary zareo ara zany aiza marina moa le tena foto-kevitra ary zay ny ataoko hoe lazaiko mazava eto iza matoa tsony olona eny an-dalana hoe monsieur le ministre de iza miteny an'iny hoe loyauté envers le président satria tsy ho atsony olona ministre mihitsy ara tsy napetraka izy volo président fa tsy bidika nefa zany hoe za le anisany hoe oui monsieur le président oui monsieur le président oui monsieur le président manaja azy tanteraka raha aman-dreny izy ary zay ny position antokarema manaja tanteraka raha misy tsara ny ataonao de miteny izahay hoe tsara ny ataonao fa raha misy tsy mety ny ataonao de mijerikera kosa zay hoe tsy mety ny ataonao fa tokony ataovy an'izao zao zay ny fomba zany dia langage fomba fitenin'ny olona zany mbola tsy nahazo ataontsika hoe le toerana zany teneninao zany ary rehefa nanao an'izany daholo ny théorie fa rehefa nahazo le toerana izy président Nassoula rehefa mandeha le tobile président Nassoula tsy an'olo zany fa le manao caricature kely de vitre fumée miaraka amin'ny solomaso revanina mainty be de mitsatona hatrany amin'ny farany tsy azo tsony na ny laharana finday ary mety miova na tsaitsozoka mbola voareny président Nassoula zoka hozy izy ianao rehefa mbola tsy tonga eo am'le toerana oka batsy ahivoko fa Brice Randrianassola nefa ministre no nametra pialana Brice Randrianassola ary le teneko hoe pour l'intérêt suprême de la nation nametra pialana aho satria tsy no ny antony maro misy ny tsy fitovizan-kevitra ao anatin'le izy reny lazaiko tamin'ireny fitaom-pialako reny ka raha ozy izy ianao hoe rehefa mbola tsy tonga ao efa tao ahako no ny ala fa tsy resy lahatra ahako de aleoko ny ala tsy nety nisy olana mipetraka izany hoe Brice Randrianassola am'izay fotoan'izay am'izay ary zay le lazaiko foana io de vision ny Arema dia tsy mitady toerana fa ny Arema dia miezaka azy arak'izay hoe Arema tanindrazana vahoaka zay ny tanjony tsy mieritreritra vizy na vanana zay ary ao anatin'ny fifamatorany mpiatrika Arema rehetra zay Brice Randrianassola rehefa tena menanao zany ianao tokolo de hoe telo andro ihany ianao to de nametra-pialana ianao revanche ty ataonao ty nareo ary am'le misy an'le fahefana satria raha jery anaty police de hoe manana fahefana be ny solo mavamahoaka dia iakiandriandry eny akodomirana zany ty zavatra ty raha zao fandehan zao ary zany koa ny tena motivation anao amty hoe irotaka amty ndray mitoraka ty tsika olon'ny finoana zoka ary tsika malagasy olon'ny finoana no natonga Brice Randrianassola nametra-pialana hoe tsy mifanaraka amin'ny tokolo izy ary mbola finoana no mitarika amin'ny Brice Randrianassola ankehitriny amin'ny zavatra ataony ka raha izy ianao revanche tsisy revanche mihitsy le izy satria za ngamba matsapa hoe tsy hany no eritreretina ilay nahary tokony hipetrahany Brice Randrianassola ka natonga Brice Randrianassola indray alefany aty amin'izao fotoan'izao tary aloha ino ny tena fanazavana mikasika an'le hoe ny caution de anisan'izany nisy olona nanampy anao hoe de ianao zany zao manana engagement amin'ireny olona satria redevable ianao zany mety zay kely izy manahino na Brice Randrianassola ataontsika aloha tonga de karany io zany nanampy anao sa mpandrarahany volamena io satria havanana amin'ny fikirakarana ny leto sa vady aman-janaka tonga de valiko hoe sa vady aman-janaka sa atao hoe vady aman-janaka sa atao hoe fianakaviana ny ray aman-dreny vady aman-janaka bile ndray ianao zany de amena banga fotsiny ianao rehefa tonga any Tsimbazaza hoe ny atao hoe vady aman-janaka de mahitritra hoe io ny mahasoa zay lazaiko hoe tamin'izany nametra-pialana de nametra-pialana ny arahana nanapa-kevitra tamin'ny vady aman-janaka hiditra indray Brice Randrianassola rahana manapa-kevitra vady aman-janaka sy fianakaviana izany hoe fantatry ny rehetra fa manana finiavana te hanao zavatra nasoa ho an'ny firenena ho an'ny tandrazana Brice Randrianassola fantatry ny rehetra fa antso mpanahy ny an'ny Brice Randrianassola izay no natonga ny rehetra nanolotra hoe ity ny fanampianao de ozy izy ianao hoe le averina aza veriko indray le teniko teo ny antoko ane no misangage ka raha misy tokony amerina ny antoko no mamerina zay raha misy hoy ao anatin'ilay izy izany hoe zay ny engagement politique anao anatina politique ianao dia izay zay le hoe miditra aminarana parti ianao fa tsy miditra indépendant ny parti no mandray an-tanana ny charge rehetra zay tokony ataonao ho sacrifienao zany ny famille fianakavianao manoloana ty satria zao zavatra mitranga eto Madagasikara tika zao mbola voatany amin'ny dépôt de candidature fa tsy le arika Brice Randrianassola tsy haiko ny kanao zao zany hoe
raha mpandraraha izy dia tratran'ny redressement fiscal. Zay tsy tratran'ny redressement fiscal dia efa nananana dossier tany amin'ny Biancona ny paky dia nafanganina ny dossier, misy arrestation misy dia naponja aloha izy amin'izao fotoana izao nefa ny candidature ny retenu zany ngely ny ambiansy eto amin'ny tanàna Brice-Andrianasolo ka zay natao hoe ho sacrifienao indray zany le famille ny fianakaviana kaiky miratsika nahita tamin'ireny fotoana andreny solombavam-bahoaka mbola misy any fitarana amin'izao fotoana izao mandeha chef de lehibe na groupe parlementaire mihitsy zany dia tena ireny aroa ny président ny institution mihitsy sio ohatran'ireny le mikopakafo reny ka zay natao hoe ho sacrifienao tao amin'ny tataina mihitsy zany vady aman-janaka ao anatin'ity engagement politique zay ataonao ty. Misy zavatra hevitra maromaro no navoakan'ny zoko lato dia raisiko ezahako raisina tsirairay. Ny teny ianao amin'ilay sacrifice ny fianakaviana araka ny teniko teo aloha efa fantatry ny fianakaviana fa misy antso-panany ny Brice-Andrianasolo dia nikeny fianakaviana. Izany hoe vona hiatrika izay tranga ny fianakaviana. Fa eo nefa tiako apetraka azadiny fa ny parti politika Arema araka lazaiko teo foana dia sady tsy mitanila avy no tsy mitanila havanana ary mbola veriko ihany indray koa ny lalàna dia manan-kefa eto Madagasikara ka raha resaka lazainao teo Brice-Andrianasolo aiza hoaiza misy azy amin'ny resaka fiskalité teo Brice-Andrianasolo tonga teto Madagasikara avy nampianatra tany université tany ivelany no navelany dia tonga eto izy consultant manampy andreo association reny hitanareo reny mampianatra ny malagasy isaparitra izany hoe zay ny isorako ary nazavainy zay tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny fiskalité satria tsy maintsy mahazo ny taratasy iny ianao ary nazavaiko tena mahitsy ary azo le olona mahitsy tompon'andraikitra mahitsy ary tompon'andraikitra mahafeny asany no nandray izy ao anaty izay izany hoe tsy nisy olana amin'izay fotoan'izay. Brice-Andrianasolo ianao ihany no laza nampianatra tamin'ny université tany ivelany ianao iny tompoko ianao ty sao dia mba moramora vile nazahoana le nationalité sao dia mba misy 20 centimetre ny aminao andro mangarara maty zao satria makasitraka fa natao anatin'ireny le tanao fa ianao ny aina sy nahita ary nanaraka ny vaovao nisy teto nandritry ny volana vitsivitsy tamin'ny taona lasa etsika fotsy dia niresahana artikla karaha président ny république ty moa zao tsika ty amin'ny fividianana solombavam-bahoaka fa hoe tena lao malagasy andray an-tanana no zany foana ny ambetindresaka sy ndresahana aty ka aloha mba notaninanao mila mangarahara tonga dia valiko mangarahara sao dia mba vazaha ianao zay dia tonga dia valiko mazava hoe ny rehetra Brice-Andrianasolo tsy vazaha ary anisan'ny fanontaniana napetra ny hitondrako anao etona ary isotonao kelitsika nisy fotoanany ny asako tany université hoe tany ivelany hoe mampianatra vazaha dia ao anatin'ireo mpianatra ny encadreko ivoaka mémoire master 2 ingénieur nisy vazaha dia vita ny mémoire an-dry zareo dia ozy izy zareo fanontaniana apetraka aminao raha mise ozy izy bibisaka mbola fanontaniana mémoire